Alakamisy faraka amin'ny telopolo ny volana aogositra ny taona 2024 manolotra ny araba tomboky lahy sy tomboky vavy sy tonga soa anatin'ny famparalam-bavao any amin'izay ianao amin'izao fotoana izao manasanao ary anaraka ny fotoanany vaovao hatramin'ny farany. Ny vaovao mahakasika ny raharam-pirenena avy hatrany no isantarantsika ny famparalam-bavao amin'ity takariva ity. Ny fifampiresahana sy fifampiainoana adiniky ny samy malagasy no azahoana miatrika fifidianana ampitoniana sy lavitry ny korotana. Vonona hitarika izany avy eo anivon'ny FFKM raha ny fekevitra nivoaka tao aorian'ny fivoriam-be nasionaly ny FFKM androany. Andomiaratiana, Tahiriniaina sy Andriakoto Malala. Tsy azo idivirana ny fifidianana eto Madagasikara. Mitaky izany ny toe-java-misy aina ny firenena ankehitriny sy araka ny voafaritry ny lalam-panorenana. Tsy mitovy anefa ny fomba fijery eo amin'ireo mpiantsehatra politika mialoha ny irisona amin'ny fifidianana. Nahitana taratra izany ny fionana teo amin'ny ankolafika rehetra nandritra ny fionam-be nasionaly ny FFKM. Isoroana ny krizy sy ny ady an-trano, tsy maintsy irisona ny fifampiresahana sy fifampiainoana eo amin'ny samy malagasy. Ry kristianina havana, ry vahoaka malagasy rehetra, ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Raisy Jesosy Kristy Tompo ary ny fanahy masina. Misaotran'Andriamanitra isika fatontoso soamantsara teto Antananarivo ny 2024 ary ny 2023 aogositra 2024 ity fionam-be nasionaly ny tanterahany FFKM ity izay miorina amin'ny hoe fiangonana manorina sy mamboly. Tao anatin'izany no nanamafisana ny fanomezana aina vaovao indray ny ekumenisma eto anivon'ny FFKM araka ny tenin'i Jesosy hoe mba ho iray any izy rehetra. Joany 7:20 koa entanina samy hiara-miezaka amin'izany ny mpitondra fivavahana sy ny vahoaka n'Andriamanitra rehetra. Samy ezahana amin'izany ny lafiny samihafa toy ny fiombonam-bavaka, fanamafisana ny andro maso FFKM hatrany amin'ny fototra, ny asa hita maso fijoroany vavolombelona, ny fampiofanana eo amin'ny lafiny ekumenisma. Fa tao anatin'izao fionam-be nasionaly FFKM zao koa no ny fampiainona momba ny fiainan'ny pirenena. Tonga nandray anjara tamin'izany ireo ankolafikiry samihafa. Teo ny tolo-kevitra samihafa momba ny fanarenana ny fiainam-pirenena andanina. Fa etsy ankilany voaresaka manokana ny momba ny fifidianana. Ao koa teo ireo vonona ny hiroso avy hatrany amin'izany. Teo ireo ny hevitra fa tsy fifidianana mihitsy no ampandroso amin'ny Madagasikara. Misy ireo resy lahatra fa ilaina ny fifidianana saingy tokony hatao aloha ny fandaminana mba ho feno ny fehipetra isin'ny fifidianana madio mangarahara eken'ny rehetra. Koa jerena amin'izany ohatra ny lalam-pifidianana, ny lisy-pifidianana, ny rafitra mitantana amin'ny fifidianana. Fa teo koa ireo mihevitra fa ilaina ny isin'ny fitondrana manokana handamina tsara io fifidianana io. Manoloana izany rehetra izany dia mahatsapa ny FFKM fa ilaina ny mbola hirisona amin'ny fifampiainona sy fifampiresahana eo amintsika samy malagasy, hahitana vahaolana malagasy amin'ny olantsika samy malagasy, ho fisoroana ny ady an-trano sy ny korontana. Maneho ny fahavonona ny FFKM amin'ny fitariana izany fifampidiniana izany. Manao antsoavo amintsika vahoaka malagasy, aminareo anivon'ny hainao manjery, ianareo mpisehatra eo anivon'ny antoko sy firena politika, ianareo mpitondra eo amin'ny sehatra samihafa, hahifanaja amin'ny fomba fanehoana hevitra mba ho fitandrona amin'ny fandriampahalemana ho an'ny tombotsoa ambonin'ny firenena. Ary amin'izany rehetra izany dia miantso antsika hitolona mibavaka ho an'ny firenena hatrany izay manantsofina hiainona aoka izy hiaino. Matitoko 7:17. Ny faran'andro andro efa naharitra atelona ny fionam-be ny FFKM teny Andoharany fotsy. Mpanao politika, fiarahamonim-pirenena, mpitondra fivavahana maro no niatrika izany ka nahafahana namoaka io fehi-kevitra io. Sehatra ny fampidinian'ny malagasy sy fanamafisanorona ny andro maso fifidianana, hiantoka fahamarinana, fandriampahalemana eto amin'ny firenena mandritra ny fifidianana ho avy. Nofaranana tamin'ny fanompoam-pivavahana ny raisam-pinoana izany. Jereo fa omeko fahefana ianao anio amin'ireo firenena sy fanjakana
mba hanongotra sy anjera, anapotika sy andrava ary anorina sy amboly indray. Araka ny Jeremia toko voalohany 10 io no tenin'Andriamanitra no voabasiny sy nitondrana afatra tamin'ity fionambe ity. Ijanio amin'izay lafimahozay hatrany isika atao anatin'ity toy ny fanadihadiana manaraka ity dia mazava ny any antokotiko Madagasikara fa dia tsy maintsy hatrehana ny fifidianana amin'ity taona ity ka tsy tokony hisy fiantraikany amin'ny fifidianana ny fifampiresahana sy ny fifampidiniana isan'ny malagasy. Mialohan'ny fifidianana izay takiany FFKM ho nambaran'ny kandida Marc Ravalomanana. Fotoana tokony fampianoana isan'ny malagasy izao fa tsy vita ny fizirizirina samirery. Andro Miaratiana, Tahiriniana sy Andrakoto Malalatrany. Fifidianana madio sy mangarahara, ekeny rehetra no mila petraka eto amin'ny firenena. Tsy vao izao i Madagasikara no iroso amin'izany fifampiresahana izany, andaminana ny raharaha anatin'ny firenena. Azo antoka kokoa ny sy ny filaminana eto, raha samy malagasy no mahay mifampiaino sy mifampiresaka. Mazava ny any antokotiko i Madagasikara, fifidianana ihany. Izay teo no voafaritry ny lalam-panorenana. Efa hatramin'ny 7 eny nandeha zay dialogue zay hoe nareo samy malagasy tokony mifampiaino dia mifampiresaka. Dia hatramin'izao tsika efa 13 mbola verina ihany zay, dia mbola iverina ihany zany. Tsika angamba tsy manatsofona. Na manatsofona tsika fa tsy mahay miaino. Fa tamin'ny resaka tamin'ny 2009 hatramin'ny 2010 tadidika tsara tamin'ny Pretoria tany Afrika Atsimo milaza hoe manaova nareo dialogue malagasy malagasy aloha. Zay zany mifampiresahana io. Mamerina indray teny FFKM dialogue. Dia hitantsika eo. Izy moa ray aman-dreny am-panahy dia samy miaino adaolo indray aloha tsika. Angatana amin'Andriamanitra mba hiasa mahery ny fanahy masina mba hahafahantsika rehetra mahalala zay tiany ho resahana. Fa araka ny tenin'ny Jeremia mbola zaza. Fahazazana jerevantsika tsika malagasy mbola zaza. Dia tsy afaka mahay miaino fa farantsika hiaino amin'izay. Fa ny tokotiko Madagasikara vonona nandeha amin'ny fifidianana. Zay ihany dia hoe zay ny sitrapony dia keny. Efa hatramin'ny voalohany milaza hoe apetraka eo ampelantan'Andriamanitra ny fandarana. Ijanona eny Andoharany fotsy hatrany isika atao anatin'ity vaovao manaraka ity dia fery ny fiapetra tsy maintsy sy ny fifampiresahana eo amin'ny isan'ny malagasy. Tsy tokony hisy fiantraikany amin'ny fifidianana nefa izany fa vao maika aza anatsara ny zotra-pifidianana rehetra. Toy izao hatrany ny fanadihadiana mahakasika izay. Ny malagasy samy ny malagasy ihany dia mahavita mamany ny olona ny samy malagasy ho ny fanehoan-kevitra samihafa. Ny fanapaka hevitriny an'olo-kendry ray aman-dreny ireo olo ireo lazalazainy sara ny zavatra ho teneny. Fa raha olo manasaigny manaka mpanahy dia tokony avoray raha voalazany teo. Zany hoe zigny zany dia mbola misy fotoana zany ampionana ny samy malagasy. Aoka sika zany ifampieno, aoka sika mba ivora sika samy malagasy andamina an'ity firenena ty. Fa le message ho an'olo kendry fa san'le olo sy saina fa voarainay izy igny anzaranay mpanao politika amizay zany ny exploiter igny ny agnatanteraka an'igny zavatra nyteneny igny fa sara be le message. Voalaza fa zay manatsofina okandre ary fantatrareo fa tsy ny zahay antoko politika mpanohatra na ny antoko politika zay tsy mitondra no afaka anatanteraka an'izany irery. Fa mila an'izay fampianoana zay zany ka minisy manantena na tsisy mipotra teo ary ny olona amin'ny fitondram-panjakana fa hiaraka aina amin'izany satria firenena raha manany. Atao anaty petatoko aneny fanaovana ny lista, ny fahavononana ny fanarahan-dalàna momba ny lalam-bola anaovana fifidianana, ny fahitana mpabe maso fa to mitongilana reo manam-pahefana amin'izao fotoana izao nefa zany no andro ekina ny fahamarinan'ny fifidianana dia ataoko fa feno ny fepetra tokony raha midinika ka ao anatin'le fandiniana zany no mijery hoe noho izany ve dia aembotro sa voatanantsika amin'ny daty io atsika zany tsisy olona amin'ny malagasy zany fa tsisy tokony afaka andida antsika amin'izany. Fidianana anjakan'ny fahamarinana no tena tadiavina zany hoe ahafahana mba tsy hisy romboromo ny farany ary tsy misy ny fifanenjehana ny farany ka dia raha misy mbola atao ny fifampiresahana dia zava-tsoa antsika daholo zany rehetra. Tsy hisy tokony iziriziry amin'ny heviny rehetra fa samy anaiky ny mahazava-dehibe ny sy ny fifampiresahana eo amin'ny samy malagasy izay takiny ny fiangonana.
Vavany politika izay hatrany ary dia aradrariny ny fanambarana ny ombonan'ny kandida miisa 8 mba ametrahana ny fifidianana madio sy mangarahara hoy ny nambarany solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny distrika Navaradrano Andriambolaina androany. Nanamafy tetsy ankilany ny olom-pirenena fa tsy mila kandida mizaka zom-pirenena hafa ilatsaka hofidiana sy hitondra ny Madagasikara intsony. Toy izao ny fanadihadiny mialy raronombana sy Manora Andriamalala. Vao nanomboka ny fitaom-pitondrany Andry Rajoelina dia efa nisesisesy ny fantsika an-dalàna nataon'ireo mpomba azy. Efa andalam-pamaranana ny 5 taona nitondrany izy ireo, saingy mbola mitohy hatrany ny fanaovana tsinontsinona ny olom-pirenena sy ireo mpiray-tanindrazana. Ny ray nananohitra izay fantsika an-dalàna izay tamin'ny alalan'ny famoahana fanambarana iombonana nitoroka pahibe maso ny fizakan'ny zom-pirenena frantsay ka mitaky ny tsy tokony hirotsahany intsony ireo kandida 8 isan'ny rotsaka hofidiana amin'ny 5 Novambra ho avy izao. Nanamafy ireo olom-pirenena fa tsy tokony hilatsaka hofidiana amin'ny data ny 6 Novambra io izay kandida amizaka zom-pirenena vahiny indrindra fa zom-pirenena frantsay. Ampy izay ny fanjanahany la Frantsa tsy nitondra soan'ny Malagasy Madagasikara izany hoy ireo olom-pirenena. Tsy tokony hilatsaka tsony izany satria efa zay lalàna zany hoe efa mizaka amin'ny filopirenena frantsay izy tokony malagasy zato isan-dato zany no tokony hilatsaka filopirenena. Allo tsy misy raha mbola ohatr'izany foana. Evirevy nanjanaka tety mbola hozanahampy foana zany tsy aloha tsy misy raha izany. Ny andro amin'ny maha-malagasy any ro fa tsy mivola frantsay no arona. Tsy mety zany filatsana satria le fiainam-bahoaka zany tsy jereva mihitsy zany. Jaly le vahoaka mba majerena le vahoaka mijaly. Tsy mety ka voazanaka atsika rehefa zanahan'ny vazaha taloha ve dia mbola vazaha foana ny tondra firenena. Aradrariny tanteraka ireny fitakiana ireny ho kosa ny solombavam-bahoaka Jerira Andriambonilaina ary fitakiana fifidianana madio sy mangarahara eto amin'ny firenena no ambadika izany. Normal be reny atao hoe fanambarana natao zay soniavin'izy valo amin'ny rahalahy mianadahy reny zany satria fa maro loatra le tsy fandarahan-dalàna ary rahantsika mafantatra hoe mbola reny nangalana ny hoe certificat de nationalité izay mbola miteraka resabe ihany koa nampitsonan'ireo mpitsara tady sy taroa ihany koa dia anisan'ny ohatrany hoe mbola mahavariana ary ohatrany hoe forsena foana zany na zavatra efa tsy mety ary amin'izao fanjakana zao mba ahafahany mipetraka foana amin'ny toerana izay misy azy zany. Amiko manokana tsy fatahorana anaovana ilay fanambarana. Ny antony dia ireo kandida ireo dia te hiatrika fifidianana madio sy mangarahara ary hitseny rehetra. Satria raha zavatra efa tsy mety efa voararan'ny lalam-panorena no forsena ho atao dia zany zavatra mety hiteraka korotana zany amin'ny valim-pifidianana. Mety hiteraka ady hatrany mihitsy raha sanatriany zany raha tsy mitandrina zany ny mpitondra sy ireo atao hoe mpitandro filaminana izay mety hoe miaro mpitondra amin'izao fotoana izao ihany koa. Ka zany zavatra zany zany nefa soroana diso sahady mba tsy hatongavana amin'izay zavatra satria raha izao tsika mbola hiteraka korotana sy mbola hiteraka ady hatrano dia tena angamba dia tena ho sahirana sy anahirana ny atao hoe fiainan'ny vahoaka malagasy. Eo ny lalàna efa mipetraka izay tokony hajain'ny olon-drehetra tsy hankanavaka fa mazava ihany koa ny safidiny ankamaroany malagasy izay nilaza fa tsy mila olona hitantana ny Madagasikara fa tsy malagasy tsy mizaka zom-pirenena hafa. Miandrandra olona tia tanindrazana sy vonona hijery akaiky izao fahasahiranana mianjady amin'ny isa-tokantrano sy ny firenena izao ihany koa izy ireo. Pejiny politika hatrany ary dia tsy mampandroso ny firenena iray ny fanaovana valifaty politika sy ny fandraisana fanapahan-kevitra mifandraika amin'izany hoy ny nambarany filohan'ny CFM teo aloha Imaka Alphonse. Tsy tokony atao fitaovana politika ihany koa ny andrim-panjakana sy ny rafi-pitsarana eo ampelantanan'ny mpitondra satria ambany lalàna avokoa ny rehetra. Hoy kosa ny nambarany olom-pirenena fotoana hakana lesona ny tamin'ny lasa izao raha ny fanehoan-kevitra hatrany. Ravrazafy mahenina mbola hava tsara. Mbola mamita saza ny amponja avokoa hatramin'izao ireo olona heverina fa manohitohina ny fitondrana ankehitriny. Misy minisitra teo aloha, mpandraraha, mpanao politika, mpanao gazety ary olon-tsotra izy ireny izay namoronana dosie ka nolazaina fa nanohitohina ny filaminam-bahoaka sy ny fiandrianam-pirenena. Valifaty politika nefa no andikany maro izany noho izy ireo tsy mety tafavoaka ny fonja ary mbola mitombo aza ny vesatra hiampanganany sasany. Eto amintsika dia misy an'izay ohatrany volena misy culture de vageance zay tsy mahasoa ny firenentsika zay ary zay zahay tao amin'ny CFM anisany nanabe anisany nivoyany izy io fa okare mba janona ty valifaty ara-politika ty izy io zavatra anankiray koa
dia ny fampiasana ny fahefam-panjakana fahafampitsarana ny zay fahefana rehetra atao hanenjehana ny adversaire politique tsara fakana lesona ny zavatra teo aloha hiatrika ny asa fampandrosoana tsy mandeha ho azy fa ampiasain'ny mpitondra ho fitaovana politika hatramin'ny rafi-pitsarana ampanginana ireo tsy mitovy hevitra aminy amiko le izy misy tombontsoa manokana eritreretina ho tazonina ao anatin'izay dia ina le tombontsoa manokana ny tazonana fahefana dia zahana foana zany ny fakana fahefana ao anatin'izay hevitra politika tiany mpitondra raha mpitondra fanjakana no antanitsika dia mitena izy fa hoe tsisy ambony lalàna fa samy ambany lalàna fa rehefa samy miaino ro atsika dia ohatry misy na teo ambony lalàna zay zavatra zay zany dia midika fa amiko le izy zany ny fahefana mihitsy no tsy mbola voazara araka ny fametrahana azy dia mifahefana mpitsara fahefana mpatatanteraka ary mifahefana mpanao lalàna fa raha tena mipetraka zay zavatra zay dia mazava ny antety andraikitra ny tsirairay avy enganeka tsy izay tsony rehefa ho hivadika ty fitondrany ity zay ny rariana hoe mba hisy fanovana vaovao sy fiovana vaovao hatrany amin'ny toerana ambony eto amin'ny firenena nefa omena mpanao politika any akamarony fanapahan-kevitra politika izany satria atao takalo-patsa vidim-pihinanana ao anaty fitantanana lava ireo teknisianina izay tena manana fahalalana ampy amin'ny fampandrosoana noho ny fiovaovan'ny lehibeny izay mira ihany koa fiovana toerana na fiovana asa meo ny toerana sahaza azy ny teknisianina ny anao ny décision politique fa io moa ohatran'izay na resaka tsy fandripahalemana dia eo ihany ny resaka politika ny tsy iadina amin'ny tsy fandripahalemana fa ny technicien no mahay an'izay na resaka fambolena io na resaka fiompiana na ny resaka fanamboaran-dalana sinsisy ny anjaran'ny mpanao politika dia ny politika amin'ny akapobeny fa ny technicien ireo no mahay an'io ny anatra an'io ka raha amiko dia tokony omena ny toerana sahaza azy ny olona ny technicien zay technicité zay zany ny tena tokony bahana amin'ny décision rehetra fa ny politika tokony hanaraka ho azy ny bahana nandritra nefa taona ny fitondrana rajoela ny fanenjehana ireo mpanohitra ampiasaina hatramin'ny tambazotra ny serasera anaratsiana ireo tsy nama mpitondra ary nangina hatramin'ny cybercriminalité sy ireo sampandrara hafa manoloana ny zavamisy Vavao mampalahelo kosa indray dia fantatra izao fa nodimandry ny hariva teo ny Praiministra teo aloha Tantely Andrenarivo. Ny taona 2017 hatramin'ny taona 2024 izy no nitana io andraikitra maha Praiministra azy io, izany hoe nandritra ny fitondrany Amiral Didier Ratsiraka. Ary nipetraka tany ivelan'i Madagasikara izy taorin'izay. Efa nitana ny toeran'ny Ministry ny Indostria, ny Angovo ary ny Arena Kibontany i Tantely Andrenarivo. Teknisiana manokana momba ny fitantanam-bola ary efa nitana ny ministera ny fitantanam-bola sy ny toe-karena ihany koa izy tamin'ny gouvernemanta Pascal Rakotomavo. Efa niara niasa tamin'ny Pierrot Rajonarvelo sy Tobokla Erzora Zafimaleo ihany koa ny tenany. Ny fiandohan'ny taona 2024 izy no rehefa niverina teto Madagasikara ary nandeha be ny resaka fa ho atao Praiministra ny tenany. 7 taona moa Tantely Andrenarivo izao nondosa ny fahafatesana izao. Ny fianakaviam-be sy ny vondrona MDS dia mirary fiononana fento ho an'ny fianakaviany. Ny vaovao mahakasika ny fifidianana kosa indray dia miteraka filaminana mialoha mandritra aorian'ny fifidianana ho avy ny fanajana ny safidin'ny tsirairay. Tokony samy resy lahatra amin'ny vinam-pampandrosoana roa sy ny kandidat tsirairay avy ny rehetra fa tsy sandaina vola na fandrebirebena hafa ho takalo ny vatony. Ny 9 novambra izao no hanehoana ny demokrasia satria iverina amin'ny vahoaka indray ny fahefana ary miankina amin'ny hoavin'ny Madagasikara. Ravora Zafimahenina, mbola hava tsara. Ny rehetra tsy ankanavaka no mila mifanabe amin'ny resaka fifidianana. Atidy mitaky andraikitra ny mifidy, izay no antoko ny filaminana ho avy. Tsy tokony hibahan-toerana ihany koa ny fanatisma na fanohanana kandida iray fahatany fa ny vinam-pampandrosoana no tokony haharesy lahatra voalohany. Tsy vao izao no nisy izany samy malagasy ny ady noho ny tsy fitovi-kevitra amina fanohanana kandida tsy mitovy. Andraikitry ny rehetra ny mifidy fa andraikitry ny rehetra miantoka ny fahafahana sy ny fahalalahana ary ny fahamarinana fahany rehetra mampiseho tsara an'izany hoe malala ny asiny ka tsy
hatakalokalo vola na hatakalo zavatra hafa ka dia miantoko tsika rehetrarehetra ary hajaina tsara koa zay zavatra no fidiny olona mba tsy hatonga ny olona anaonao foana koa ndray na mifidy na tsy mifidy hitovy ihany zavatra eo ka mila fanajana koa zany safidy-bahoaka zany hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany tsika tatoato rehefa hoe hifidy dia lasa fanatisme efa ihanyna dia zay fotsiny tsy malala hoe fa malala tsara le olona ary malala tsara ny vina sy mifoto-kevitry le olona hampandrosoana ny firenena ka amezana fitokisana ka afaka miara-miasa aminy fa ny tena olo any eto amin'ny firenena koa dia hoe mifidy fotsiny dia miandro fahagagana fa rehefa avy mifidy dia tompona ndraikitra miara-miasa amin'izay olona nomem-pahefana hampandrosoana ny firenena fanajana amin'ny fahamarinana ary famoahana zavatra araka ny tena izy miteraka filaminana zany filaminantsaina filamina fiarahamonina ary filaminana eo amin'ny asa zay satria ny fifidianina tsy mijanona ao fifidianina fifidianina fa ao aoriana fifidianina dia fampandrosoana ny fampandrosoana dia raha mientana toy izao navalon'ireo sendra ny fandraisam-pionera nanontaniana hoe manaiky hifidy kandida ray ve ianareo raha sandana vola t-shirt na vary na safidiko ihany ka za tsy mirarahan'izay vola sy t-shirt manana safidiko afa tsy dia hoe fotambazana ny safidin'ny olona fa samy manana eritreriny tsirairay ihany dia tsy manantena an'izany zany aloha amin'ny tena marina tsy anjaran'izany tsy manaiky an'izany ny olana amin'ilay izy manko raha naiky rebirebena amin'izany no avy ao anatin'ny 5 taona no mety hopotika ao anatin'ilay izy avy amin'ny foko manokana miaino an'ilay propagande-n'ilay olona sy ny laminasan'ilay olona dia eo ny afahako hoe ty rangany ana mety amiko au moins hoe safidy an'le foko na tsy lany ary izy na ohatrohatr'izay efa mba nanao ny anjara koa misy lalàna mandrara ny fizarana fanomezana mandritra amin'ny fampielezan-kevitra eto amintsika saingy tsy mbola nampiarina izany tsy masaka ara-poti-kevitra na ara-politika ny ankamaroany mpifidy ka lasa mora rebirebena amin'ny safidiny mitodika any amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ny masony malagasy amin'izao fotoana fandraisana ny antota taratasy firotsahako fidiny kandida ho filohan'ny pirenena izao hitsarany tantara ity androm-panjakana ity raha mbola anaiky ny firotsahako fidiny Andry Rajoelina izay efa mazava fa tsy malagasy intsony raha araky ny lalàna dia tsy afaka milatsaka ho fidina filohan'ny pirenena ny tenany ka ny fampiarana izay lalàna izay no andrasana amin'ny HCC onjalalaina Rahalaivomanana sy Lucien Thiry. Ny 9 septambra ho avy izao no hifarana fandraisana ny antota taratasin'ireo maniry ny rotsaka ho fidina filoham-pirenena eny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana na ny HCC. Hatreto, kandida efatra no efa nanatitra ny antota taratasiny teny amin'ity androm-panjakana ity, anisan'izany ny kandida Marc Ravalomanana. Ny antota taratasin'ireo olona mahafeno ny fepetra amin'izay firotsahako fidiny izay ihany no tokony ho esiken'ny HCC. Anisan'ny fepetra takina amin'izany ny fananana ny zom-pirenena malagasy. Fandikan-dalàna araka izany ny mety anaken'ny HCC ny taratasy firotsahako fidiny Andry Rajoelina izay nangataka ny zaka ny zom-pirenena frantsay ka nanary ny zom-pirenena maha-malagasy azy. Safidy raha teo ny azy ka tokony hizaka ny vokatry ny safidiny izy. Raha vao iny fois mandrotsaka kandida fotsiny izy eo amin'ny HCC ka recevable io ny vahoaka malagasy tsy ny kandida irery ihany tsy ny olona ilatsaka ho fidina irery ihany tsy ny mpanao politika irery ihany fa ny vahoaka malagasy rehetra dia efa miandry fotsiny ny fihetsiky ny HCC raha hosany HCC handray ny dossier ilaza fa ara-dalàna ny firotsahany dia ny vahoaka malagasy no hitsara ny zavatra io satria ny mahavazaha Andry Rajoelina tsy aferafera tsotsotra fotsiny fa concerné amin'ny daholo ny firenena rehetrarehetra reo olona vitsy zay manodidina azy miaro azy ireo dia ho tsarain'ny tantara ihany koa ireo tsarovy tsara fa 1947 maro ny vahoaka maro teto amin'izao fotoana izao koa ve filatsahako fidin'ny olona frantsay anankiray sa ve hamono vahoaka ty fitondram-panjakana. Mbola maro ihany koa ny tsy fahatombanina hita amin'ny zotra-pifidianana indrindra fa mahakasika ny lisitry mpifidy. Raha ny fantatra dia iroso amin'ny fanaovana lista additive ny CENI ahafahana mampiditra ireo olona manana ilay sosy manga manamarina fa efa navita nanoratra ny anarany saingy tsy tafiditra anaty listim-pifidianana. Ity fomba ity izay mamevana amin'ny fangalaram-bato ho hiatran'ny fanehoan-kevitra. Zao indray hoe tsy misokatra intsony ny bokin'ny recensement fa ho atao jugement supplétif daholo zany mety olona firy
tsy zay ve vao mainka olozy io satria hosoratana daholo indray ny olona raha mahatratra olona hatrany amin'ny 5 alina fotsiny anaovanao jugement supplétif fa mety ahoana ny fipetraka ny raharaha amin'izay fotoana zay. Aminay aloha zany tsy tomombana amin'ny fikarakarana mety io nge mety azo atao ray hetsy izy raha 5 alina ny olona isoratra anarana misoratra anarana vaovao mety azo atao 5 alina sy ray hetsy io dia eo amin'izay no mandeha mipetatoky tsy ara-dalàna zay zany dia misarika ny sain'ny malagasy rehetra. Zay tsy miantso ny mpitondra fanjakana intsony aminay fitondram-panjakana io fa tsy izy io. Tsy miantso ny fitondram-panjakana fa miantso ny vahoaka malagasy. Tanin-drazantsika ty aloha tsy hoviravirain'ny olona tsy malagasy intsony. Sitrapony no niala tamin'ny maha-malagasy azy dia alao izy hiala tanteraka. Iverina indray ny fijaliana sy ny fampijaliana malagasy ny iainana tamin'ny fanjanahantany raha olona mizaka ny zom-pirenena frantsay ny mbola hitondra indray any Madagasikara. Mazava ny lalàna fa tsy afaka mirotsaka ho fidiana filoham-pireneny Andry Rajoelina ka ny fampiarana io lalàna io no endrasany amin'ny HCC. Tsy nakan'ny intsony ny malagasy raha mbola izao fitondrana izao ihany eo amin'ny toerany mandritra ny 5 taona manaraka ho ny olom-pirenena. Miasarotra isan'andro ny fiainana, miampy ny vesatra isan-tokantrano noho ny tsy fampin'ny vola miditra isan-tokantrano. Olona hafa no tokony hitondra ny Madagasikara raha ny fanehoan-kevitra sendra ny ravirazafy mahenina sy mbola hava-tsara androany. Resy lahatra ireo olom-pirenena sendra nay fa tsy misy ilana izao fitondrana izao intsony ato anatin'ny 5 taona manaraka. Tsy lara-pamehana ho an'ny mpitondra hatramin'izay ny sosialim-bahoaka raha tsy hoe misy tombotsoany manokana. Nataony fitondrana fitaovana azona vola avokoa izay tokony amin'ny ampianan'ny vahoaka. Teo ny volan'ny Covid izay nampimenomenina ny maro ny fitantanana azy. Natao fitaovana ihany koa ny malagasy niaran'ny keretany atsimo hitadiavana fanampiana. Mbola nampahantraina ny vahoaka tato anatin'ny 5 taona ny tantanana ny firenena. Tsy afaka nikofoka nananeo hevitra fa variana ny tadiny sakafo isan'andro. Mampatahotra raha mbola ny ampimamba ny mpitondra ny fanaovana raha matahora ary fanaovana tsinotsinona mpiray-tandrazana no iverina indray ho an'ny 5 taona manaraka. Ampy izay fanoavin'ny taranaka ny mila tsinjovina. Fitaovana mpianatra zao ty afaka kitsy mpianatra ila tsy ho hita. Tena agnatana io zany raha mety lo io aloha fitondrana. Zay zany tsy amin'ny voan'ny sosialim-bahoaka tsy nahazo mihitsy tena fokotany misy anay. Nefa zay tao anatin'ireny tsabony ireny tsy mba nisy mihitsy fijerenanay. No mankaleo anay zao ny jirama tapaka lava nefa isam-bolana tsy maintsy aloha ny jirama. Ny fiainana koa moa raha malala ny jirama endrena fitaovana mpianatra endrena ho fatsany endrena nefa zao ila tsy alafy ety amoron-dalana. Mety raha mbola ty fitondrana ty aloha zany ny tondreto dia mety tsy nakanina raha satria indraindray zay parivina ndray tsy vaky loha. Raha amina manokana aloha dia mba mila fiovana indray mba hoe mba mpitondra vavaony eo dia zay mba fanantenany. Eny raha mbola mpitondra ankehitriny moa zany no eo amin'ny toerana mbola mafimafy noho izao ny fiainana amiko manokana. Satria sarotra ny fitadiavana ny lafiny fitadiavam-bola rehetra sy ny famokarana rehetra. Fitadiavana asa fanampiny ihany koa. Zay zao tena metiko aloha miova. Tena ohatra mimafy le fiainana. Tsy azo toko fa tena ohatra mitotongana mitotongana foana zany le lafim-piainana. Fiainana ihany iny zany tena mampikaikikaika an'le vahoaka. Tsy olona iray na roa na ny mpanao politika mpanohitra ihany no manao aok'izay amin'izao fitondrana izao. Misy sesy ny fanohan-kevitra samihafa mandrisika ny filoham-perinasa tsy hirotsaka ho vidiana ho filoham-pirenena intsony. Antony iray lehibe amin'izany ankoatra ny tsy fahombiazana dia tsy fizakana intsony ny zoam-pirenena malagasy. Fotoana fosisa dia hifarana ny fotoam-pitondran'ny filoham-perinasa ankehitriny sy ny governementany. Araky ny finan-kevitry ny ministra ny voaka omaly anefa dia mbola misy hatrany ny fandaniam-bola ataon'izao fanjakana izao. Raha tsy laza fotsiny afa-tsy ny fanafarana saina am-pirenena 720 baoritra any ivelany izay nambara fa ilaina amin'ny lalaon'ny nosy. Eo ihany koa ny fanendrena governorany amin'ny faritra Isava. Na itsy ny solombavam-bahoaka Jerry Randriambolaina raha laza fa akoatra ny tsy fahaiza mitantana izay efa tsy mahagaga intsony. Mitady hirika amoam-bola ihany koa izao fanjakana izao. Mialy Rary Nombana, Manorandre Malala. Andro vitsy sisa no isaina dia tokony ametra-pialana ny filoham-pirenena Perinasa raha afaka sy maniry rotsaka ho vidiana indray. Amin'ny volana janoary kosa no tapitra ny fotoam-pitondrany raha tsy ho isan'ireo kandida ho filoham-pirenena ny 9 novambra ho avy izao ny tenany.
mampametra-panontaniana ireo mpanara-baovao manefa fa mbola misy hatrany ny fankatoavana famoaham-bola ataon'ny fanjakana araka ny tapaka tao amin'ny filan-kevitry ny minisitra nivoaka ho Malalarobia 3 Aogositra. Izan'izany fandaovana hetra sy habatseranana ataon'izy ireo amin'ny fanafarana sainam-pirenena avy any ivelany izay nolazaina fa ilaina mandritra ny fotoana natanterahana ny lalaon'ny nosy. Raha tsy ahivina nefa andeha ny alahady izao no fotoana voatondry ifarana ny lalaon'ny nosy andian'ny 2020. Tsy izay ihany fa mbola miazakazaka manangana fotodrafitrasa ihany koa ny fanjakana amin'izao fotoana izao raha efa tsy nisy afa-tsy izany no nataon'izy ireo lahara-pahamehana nanomboka tamin'ny fotoam-pitondrany. Ankoatra izay mbola misy ihany koa ny didim-panjakana nivoaka manendry governora ho an'ny faritra Isava. Nahintsy ny solombavambahoaka Tririrandry ambony ilaina raha nilaza fa mitony tsy fahaiza-mitantana ary mitady ny fomba rehetra moa-mbola farapara ny ity fanjakana ity. Anankiray eo le eto hoe tsy fahaiza-mitantana ve fa roa manarakaraka an'izay mbola mipetraka foana le tsy fanaran-dalàna zany. Ny antony efa aty amin'ny fataperan'ny mandavy vao maminendry governora indray dia aiza ho aiza zany le fampandrosoana an'le faritra amin'izay fotoana izay. Tapitra mandanao vao manindry olona hiasa ianao nefa mandanao ry fa andro vitsivitsy sisany ny fataperany. Dia tsy hay hoe ahoana moa zany ny tiana tongavana amin'izay fotoana izay fa anko manokana dia tena hoe resaka politika hoe entina hiatrehana fifidianana mbola fametrahana olona etsy zany. Eo ihany koa ny hoe mbola fanafarana zavatra na hoe jerevana hoe inona ny mbola foto-drafitrasa mietretina hoe mbola ho atao amin'izao fotoana izao zany koa zany mbola mametra-panontaniana be. Ny asan'ireo gouvernemanta izay nankina taminazy teo aloha ary be dia be ny tsy vita. Ka raha be dia be ny tsy vita nefa mbola ho ampianao ihany amin'izao fotoana izao dia mametra-panontaniana hoe fotoana mety hoe ahafahana mamoaka vola anaovana zavatra hafa fotsiny vela izy fa tsy tena makany amin'ilay tena fampandrosoana tena izy. Samy efa tsindrin-daona miandry ny gadona 9 Novambra anehoan'ny safidy ny ankamaroan'ny vahoaka malagasy. Ireto farany izay mangetaheta fatratra ny ala amin'izao fahantrana izao fa indrindra ny endrika fanagejana sy fampiroroana isan-karazany ataon'ity fanjakana ity. Iverenantsika ny vaovao mahakasika ny fizakany filoham-pirenena ny zom-pirenena frantsay dia miezaka manodikodina ny lalàna amin'izay mampety azy ny mpitondra amin'ny alalan'ny ministry ny fitsarana mahakasika indrindra ny fampiantsonana ny assignation ny Andry Rajoelina izay tokony hakaran'ny fitsarana amin'ny fahaeniny volana septambra ho avy izao hoy ny nambaran'ny Faniry Soernaev Bahailalana izay nitondra ny raharaha fizakany filoham-pirenena ny zom-pirenena vahiny teo anivon'ny fitsarana. Nanamafy ny tenany fa tsy anjara asa ny tony mpampanolalana ny manao izany assignation izany fa ny olom-pirenena ny mangataka azy. Ny ministry ny fitsarana etsy ankilany manizingizina fa tsy izay rehetra tia hangataka assignation dia hoekena avokoa. Onjalalaina Ranaivo Manana sy Lucien Tsiry. Nanamafy Faniry Soernaev androany fa manaraka ny lalàna fampiatsona na ny assignation ny Andry Rajoelina napetraka izy ireo teny amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany. Ny fampiatsona na ny convocation ny olona voakasika iray raharaha no anjara asan'ny fitsarana amin'ny alalan'ny toy ny mpampanolalana ary ny olon-tsotra ny manao ny assignation raha ny voalazan'ny lalàna hatrany. Efa samy nahazo dika mitovy amin'ny taratasy assignation avokoa na ny toy ny mpampanolalana na ny filoha amperinasa na ny ministry ny fitsarana raha ny voalaza ny Faniry Soernaev hatrany. Tsy fampiarina ny lalàna amin'ny olona nanitsakitsaka ny lalam-pandrenana ny filazany toy ny mpampanolalana fa tsy nanao assignation ny filoham-pirenena ny tenany. Ka iny assignation nataona iny tompoko fiatsonay ny procureur anao ny asany ary iatsona ny Andry Rajoelina iseho fitsarana. Ka iny amin'izay zany tsy mazava amin'le madame le procureur ka ilazany faux usage de faux ny assignation izay nataonay. Manao déni de justice ve ireto mpitsara ireto. Efa nanao déni de justice ny HCC dia mitady mbola nao an'izany koa zany ty tribunal anosy ty fa inona mihitsy tadiavinareo? Inona no tadiavinareo anaovanareo ny asanareo? Efa izahay vahoaka malagasy olom-pirenena justiciable mampiantso anareo anao ny asanareo amin'ny alalan'ny assignation. Izay ny voalaza amin'ny lalàna hoe toute requête à titre principal ou incidente doit être fait par voie d'assignation. Anjaran'ny olon-tsotra ny manao assignation fa tsy anjaran'ny fitsarana. Manan-kery tanteraka ny assignation izay nataonay. Tsy ny procureur nanao an'izany assignation izay fa izahay aty amin'ny fanoherana. Ny fahatelo voaray ny procureur ara-dalàna tao amin'ny parquet anosy
iny assignation iny a voarainy Andriamatoa Andry Rajoelina ara-dalàna ao amin'ny présidence iny assignation iny ary voarainy ministère en justice ao amin'ny ministère en justice iny assignation iny. Itsekilany manizingizina ministry ny fitsarana fanotony mpampanolalana sy ilay olona mizaka ny zom-pirenena vahiny ihany no afaka mangataka assignation araka voalaza ao anatin'ny dididy volana raharana 10 tsipika ohatraohatra 4 tamin'ny 20 jolay 1700 na sy mpanivana tamin'ny lalàna 14 tsipika ohatra 7 mifeny zom-pirenena malagasy. Raha fehezina koa zany ny andininy faraiky amin'ny fitopolo sy ny 2 amin'ny fitopolo voalazantsika teo dia olona 2 ihany no afaka manao an'izany fangatahana izany. Fehezintsika zany na ilay olom-pirenena iray izay matsiaro tena ho voakasika amin'izany za zany za tompo-tena no manantona ny fitsarana bara tonga voalohany ady madio dia manao an'ilay fangatahana hoe lazao na manana ny zom-pirenena na tsy na ny tonom-papanoa lalàna procureur de la république izay olona 2 zay irery ihany tsy rakoto na rabe tsy izay te hanao fangatahana kory dia manao fangatahana fa misy ny dididy volana laharana fa 4 zay nasiam-panovana araky ny voalaza teo mifehy ny momba ny zom-pirenena kosa mametra ny fomba anaovana an'izany hoe fangatahana ilazana na manana ny zom-pirenena ny olona na tsy manana ny zom-pirenena ka raha vao mivoana amin'izay zany dia tsy araky ny voalaza ny lalàna. Ireo candidat valo izay niara nanao fanambarana amin'ny tsy fahafahany filoha ankehitriny irotsa-kofidiana filoham-pirenena intsony dia nilaza ihany koa ifaniry Soernaivo fa tsy anaiky izay firotsahan-kofidiana Andry Rajoelina izay ihany koa ny tenany. Tsy tokony ampiasaina sy avadibadika araka izay mampetipety ny mpitondra ny lalàna fa arahana tsakany sy andavany hoetra ny fanazavany. Tokony mahay mandray lesona amin'ny zava-mitranga manirana ny Afrika indrindra fa ny ao Gabon mpitondra eto Madagasikara. Tsy nahavitra ny Ali Bongo mantsy sy ny olona natokisany sy ny manodidina azy fa dia niongana teo amin'ny toerany izy rehefa nandray andraikitra ny mpitandro ny filaminana. Mazava ihany koa ankehitriny ny antony tsy nahazahoany Malagasy ireo nosy Malagasy izay nobodon'ny Frantsay no ny filohantsika mizaka ny zom-pirenena Frantsay. Anisan'ny lohahevitra ny votra tao anatin'ny fandarana miara-manonja androanty fintin'ny Asinandriamalala sy Andry Rakoto Malala. Tsy nisy nasakana ny fanonganam-panjakana atao Gabon na ny vola na ny arembe ny Ali Bongo na ny miaramila na ireo olona nametra amin'ny fitokisana eny hatramin'ny fahefana teo am-pelatanany izay nahatra 20 taona mahery teo amin'ny fitondrana an'ity firenena ity. Mila makalesona amin'ny zava-mitranga io any Gabon io ny mpitondra hoy ny mpiantsehatra tao anatin'ny fandarana miara-manonja androany. Fa le firenena Gabon tena mahantra kelikely dia mitovy filaharana amintsika fa raha ny arena tsy tapesipesena dia tsy mahavitra le arena satria ao amin'ny toerana izay nitazomana azy manokana no niantso vonjy i Ali Bongo. Niantso vonjy izy nanao vidéo hoe zao zava-misy fa pio ianareo namako sy ny sisa any amin'ny firenena rehetra samy hafa any niezaka nampandrosa ny Gabon nge zafa sy ny sisa dia mamoaka zany ny gazety rehetra ny ivelany any de ty vakitsika ty ohatra sa fortune ny fanana ny personnel est estimé aux izy à 600 milliards de francs, indique le magazine spécialisé en économie et finance. Le président gabonais arrive juste derrière le roi du Maroc dont la richesse est évaluée à 5,8 milliards de dollars. Rehefa atao amikajy dollara zany le izy. Vola be zany vola be zany. Fa tsy nahavitra azy ihany koa zany le olona rehetrarehetra nomeny fahefana sy nasainy nangarina sy mipiraitsy kombakombany satria manana action koa ry Ali Bongo any amina firenena maro samihafa. Ankoatran'le hoe ry société multinationale rehetra nampidiriny dia tsy maintsy nahazony amin'izay vola rehetra izay sy nahazony action napetrabola. Tsy naharo azy ihany koa zany le miaramila napetrany satria ny lehibe teo anivon'ny garde républicaine mihitsy no naka an'izay andraikitra zay rehefa nisy ny olana crise post-électorale teo amin'ny alternance 2023 sy ny mpanoana
ary inga alibongo satria nidinreo ny internet rehetrarehetra ny tapahana napetraka ny couvre-feu nidina ny territoire tany Gabon noroahanareo mpanao gazety teo amin'ny setroresapirenena ary fifidianana tsy misy mpanaramaso teo amin'ny setroresapirenena ty fifidianana ty fa tonga de hoe hibrigue ny 3e mandat izy dia mandidididina ny taty amin'ny 64% taty ny vato azy nefa mpanohatra miteny hoe tsy marina io fa izay de nahita an'izay. Ankoatra izay dia mazava izao fa noho ny fizakany Andry Rajoelina zopirenena frantsay no tsy nazahoantsika ireo nosy manodidina izay bodony frantsay na ny Îles Éparses ireo. De eo zany mametraka aty arentsika vao mahitra voapirofo hoe inona tokoa moa zany ny azo satria petraka foana fanontaniana aizany toy ilona izy 20 jona taona 2024 angamby izay ny fepitaona mena tamin'izay fotoana izay zao tsika efa volana aogositra taona 2024 matimomoka tany lay resaka fa rehefa mipotro ty resaka fananan'ilay filoham-pirenena zopirenena frantsay ity de manapirofo-tsika fa rehefa miresaka ilay filoham-pirenena anankiroa de tsy misy malagasy na iray aza zany hoe rehefa miresaka n'io hevitra anankiray io rehefa misokatra ny adievitra ao anatin'io ka le filoham-pirenena fotsiny no miresaka de tsy misy amin'ny fomba ofisialy misolo tena ny malagasy ao anatin'ilay adievitra. Ajantsika trio ary izay pejiny politika izay fa ivadika amin'ny pejiny toekarena kosindray isika dia mahasamy mampiasa vola azahoana tombony kely ny mpandraraha madinika miezaka miatrika ny zava-misy mba tsy idirana any amin'ny fantiantoka be loatra izay sisa no mampitazona ny orinasa fa raha ny fidangany vidim-piainana ankehitriny no jerena dia efa tapitra najanona avokoa ny asa rehetra mitsipozipoziny ankamaroa ny orinasa malagasy tsy toy ny teo aloha intsony tsy misy raha teo ny fanamorana ny fanampiana azy ireo fa samy manao izay apetiny tsirairay sisa. Ando miaratiana Andrakoto Malala. Tsy mety tafarina ny fandrarana eto Madagasikara ka mampitotongana ny toe-karem-pirenena lasibatry ny Covid-19 nanomboka ny aron-dotsy kelikely kanefa tsy nen'ny vitangany vidim-piainana indray amin'izao fotoana izao. Tsy tamboisaina ireo fiantraikany amin'ireo orinasa madinika isan'izany falafosan'ireo akora fototra. Tsy natao ampihemotra nefa izany. Miezaka miatrika ny zava-misy mba tsy dirana ny fatiantoka betsaka hoy ny mpanamboatra vatomamy gasy iray. Efa ny taonany maro no ny lomanosana tao anatin'ity asa ity kanefa mahatsapa fa misy elanelana goavana ary tsy mahita mangirana tao anatin'izay 5 taona izay. Raha tsy laza fotsiny ny vidin'ny siramamy raha mbola tany amin'ny 7 alina ariary zany tamin'izany fotoana tafakatra 2 alina sy 3 ariary zany amin'izao. Lavitra be lahany efa elany lavitra fa raha hoe nampitana tamin'izany sy tamin'izao zao zany efa tena sarotra za raha fa hoe miaina ny orinasa zany amin'izao le zavatra vao miarina de tratra n'ity fiakaran-javatra ity inflation zany de resaka matiera premiera zany mihitsy tena olana tsisy zavatra tsy miakatra zany ohatra hoe mampita ny zahatra milina fa tena raha tsy misy avaratra fa zany miaina fotsiny de miaina de miasa fa tsy izy aloha sarotra indray manzavatra fa ny olona makafe le vokatra malagasy indrindra ny hoe any ambanivohitra sy ny any faritra indray aloha de mazavatra fa le tombom-barotra sy le masokarena zany amin'izao tena tsy mitovy amin'ny andro taloha. Mitarika ny tanora ioatra amin'ny fiainana hitady lalana azona miala ao anatin'ny fahasahiranana ny fananganana orinasa mitaky ezaka goavana nefa izany mila fikirizana sy vola ihany koa vao mahavita manangana zavatra iray. Ho an'ity renim-pianakaviana ity tany amin'ny fanaovana borety no tsiriny hevitra izay teo apela tanana no nahiratra toy ny mpanao asa tanana rehetra nefa tsy afa mikofoka manoloana ny vitangany akora fototra de ny vy izany. Tsy maintsy mirisika nefa vao mahavita zavatra iray tsy afaka ny andry ny fitondram-panjakana tsy andrainy andraikiny. Zay mety natao zay mampidi-bola natao de zay natonga ny nanao asa tanana. Vola betsabetsaka mihitsy ny ilaina vao afaka mahavita borety anankiray ohatra raha borety ny anankiray zao mba efa manana masikarena 5,000 seninal amin'izao zay vao mahatsangana borety anankiray. Tena mavesatra fa de fa raha marisika fotsiny tsy maintsy hoe tadiavina ny pneu tadiavina ny kojakoja madinidinika de tena risika zany fa zany hoe efa asa fitadiavana de tsy maintsy atao fotsiny. Ne zao ny tena maina be mihitsy de tsy maintsy amidy moramora ny entana tsy maintsy amidy faty ato.
Manan-karena tanora i Madagasikara, mandrafitra ny 700 ny malagasy izany. Any amin'ny famoronana no ifantofan'ny rehetra, entina mamaly ny filana, mifanaraka amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena. Mafy sy sarotra ny atongavana amin'ny tanjona. Ny fampiasam-bola, ny fitadiavana fiara-miasa, ny fikarakarana antotan-taratasy, ny resaka etra, ny fitaterana sy ny fivezivezen'ny vokatra raha misy, ny herinaratra, santonana amin'ireo marary ireo mpandrara tanora avao misonitra ireo. Ilainy fanohanana goavana izany mba tsy hitarika fahakiviana ho azy ireo. Tetikasa mifanaraka amin'ny filana fototra, fampiofanana arak'asa, fampitaovana sy ireo dingana famoronana dia ilaina avokoa. Ho mora foana ny anarana ny toe-karena raha samy mandray ny tandrify azy ny rehetra. Ny pejiny sosialy kosa indray ary dia miatraika mivantana ao an-tokantrano ny fahasahiranana amin'izao fotoana izao. Mitarika amin'ny fanaovana herisetra mihitsy izany. Asoroana nefa ny herisetra raha misy ny fandraisana an-tanana avy hatrany tsy hitaran'izany ary samy mandray andraikitra tandrify azy ny rehetra. Ando miaratiana Tahiriny Aina, Andry Rakoto Malala. Manodidina ny arivo tao tanatin'ny enim-bolana voalohany tamin'ity taona 2024 ity, ny fitaranana momba ny herisetra ao an-tokantrano voaray ny vovonana arozo. Herisetra miainga ao an-tokantrano no betsaka amin'ireo. Ny ankamaroany vokatry ny fahasahiranana. Misy ireo iara ny vono sy daroka, tsy misitraka vola avy amin'ny lehilahy, voaroka ao an-tokantrano. Tsy latajanja amin'izany ihany koa ireo iara ny herisetra vokatry ny tsy fanefanatrosa. Eo zany dia mahakasikasika indrindra ny herisetra ao an-tokantrano indrindra dia eo ihany koa ny resaka hoe tsy fandraisana andraikitra ao an-tokantrano zany ny lehilahy moa matetika no voakasika izay hoe tsy mahavita intsony mandray ny adidiny ao an-tokantrano no ilay fitrangana le fahasahiranana izay tena mafy dia mafy tokoa ny fiantraikany amin'izao tsika amin'ny teny izao. Eo ihany koa moa ireo le hoe olona tsy mahavita mandonitrosany intsony, olona tsy mety hoe voaroka tamin'ny asany ihany koa, ireny zany matetika mitranga tao anatin'izay hoe enim-bolana voalohany ny taona 2024 izay. 100,000 amin'ireo tranga ireo no miravina, tsy miakatra eny amin'ny fitsarana raha voaray an-tanana mialoha. Misy ny torolalana, fampionana ary famahana olana tao amin'ireo voakasika. Raha ohatra moa zany sanatrika hoe tena miseho hoe tonga dia tsoriko ilay izy mafisan-doha amin'ny tsy fandraisana andraikitra dia mety ho tonga hatrany amin'ny raharaham-pitsarana ihany io resaka io. Fa ezahana zany hazavaina amin'ny olona hoe manana andraikitra izy matoa niditra tao anatin'izay tokantrano izay dia tokony hajainy izay andraikitra izay tokony tanterahany arakaraka ny fahafahany eo am-pelantanana. Izany koa nefa dia hazavaina amin'ny foana hoe inona ny lalàna ny fehiny fanambadiana, inona ny lalàna mahakasika an'izay le hoe fandraisany iray mpianakaviana andraikitra amin'ny ankohonan'izay. Fa rehefa samy manaja an'izay anie dia tokony tsy hisy ny olana. Ho aneny amin'ny fokotany iray nanaovana fanadihadiana, tokantrano tanora vao eritreriny no betsaka mitaraina eny amin'izy ireo. Manodidina ny 4 isan-kerinandro, akany vehivavy matetika no tena hiaran'ny herisetra. Manodidina ny 200 eo ny ankizy hiaran'ny vono, mitsoaka ny ray aman-dreny manoloana ny zava-misy iainany ao an-tokantrano. Manelanelana, mandravina ihany koa no asan'ny fokotany. Saingy tsy maintsy ampiakarina eny amin'ny ambaratonga-pahefana rehetra izany raha tsy miravina eny. Misy eo zany tsy manome resaka hoe sakafo, tsy manome vola ny lehilahy. Misy hoe mamilava ny tso ny lehilahy dia mamoa. Mandamina zany eto amin'ny fokotany hoe mampiatso ny andaniny sy ny ankilany dia mampiavana. Efa betsaka zany nefa voaravina teto anivon'ny fokotany na resaka hoe ady mivady, na hoe mpivady hoe isaraka zany ary hoe manao taratasy hoe zay dia angataka fisarahana, nefa rehefa alamina eto anivon'ny fokotany le izy dia milamina ihany. Rehefa misy herisetra zany ka tsy vita amin'ny fokotany dia tsy maintsy alefana isana maratongatra, satria mandamina aloha zay ka rehefa ohatra hoe tsy voalamina dia alefana fa tsy afaka manasony izay. Raha ny fiarahamonina malagasy tsy mifampatoky intsony rehetra ka samy manao izay tiany atao. Manjaka ny herisetra amin'ny endriny maro na mivantana izany na ankolaka, ara-tsaina, ara-batana, ara-moraly. Lasibatra amin'izany ny zaza amam-behivavy. Tranga matety piseho ny vono sy ny fanolanana.
manana andraikitra amin'ny fisorohan'izany voakasika ny fiarahamonina sy ny manodidina azy toy ny fasahiana mitoroka tranga mamoetra eny amin'ireo manam-pahefana isanjokajiny. Ny pejy fampianarana kosa indray ary dia zava-dehibe ny fanomezana fanofanana ho an'ny mpampianatra mialoha ny hanombohan'ny taom-pianarana toy izao. Na ny fandaharam-pianarana na ny fomba entina mampianatra dia ilaina foana ny fiofanana. Amin'ny herinandro avy io moa no hanomboka ny taom-pianarana vaovao 2024 2024. Onjalalaina Ranaivo Manana sy Lucien Tsiry. Anomboka ny 4 septambra ho avy izao no hiverina hiditra ny sekoly indray ireo mpianatra. Hiatrika ny taom-pianarana vaovao 2024 2024 ny sekoly amin'ny fampianarana ankapobeny. Herinandro aoriana io ny hiditra ny fampianarana teknika. Efa saika milamina avokoa ny fandraisana eny anivon'ny sekoly, andro vitsivitsy mialohan'ny fidiram-pianatra. Andro maromaro ihany koa izay no efa niroso tamin'ny rentrée administrative eny anivon'ny sekoly. Fotoana izay hanomezana fampiofanana ireo mpampianatra sy ny mpandraharaha mialohan'ny hidiran'ny mpianatra. Ny sekoly dia miezaka zany manatsara foana ny fomba fampianarana dia izay ny tena antony hoe isaky ny hiditra dia tsy maintsy asiana formation foana. Nampahafantarina androany ao ny resaka pédagogie aloha eny moa tsy maintsy alefan'ny zareo foana dia tao anatin'iny nalalana ny hoe toetoetry ny ankizy satria ampiomanana zany mpampianatra hoe mety misy ankizy sarotsarotra na mandray azy na mampita zavatra ny aminy dia reny tena hoe nitsindrin'ny mpampiofana andro. Efa vonatra any amin'ny 7 isanjato ny fitaovana rehetra handraisana ny taom-pianarana vaovao. Ankoatra izay, mbola misy ireo ray aman-dreny tsy nahavoaloha ny sara-pisoratany nariny zanany na dia ny alatsinainy ho avy izao aza ny fidiran'ny mpianatra. Tsika zao tena hoe eto natsarana mihitsy tsika zao na reo tonga zao moa zany tena hoe eto mpandokoana ny izay misimbasimba kely namboarina daholo mba hahafana hoe atao hoe ny 7 isanjato ngamba izay ny vity. Lenay moa zany menatombo ny ray aman-dreny izy afaka manoratra ny anarany zanany fa franc 2 fotsiny alohany dia efa inscrit ny zanany dia raha hoe isaitsika izy dia vitsy isaky ny kilasy isa zany tena hoe misy an'izay franc mazay fa ny ankoatr'izay efa na efa ny ankabetsahany na efa ny vola aloha daholo. Zava-dehibe ny fanomezana fampiofanana ny mpampianatra ahafahana mampiakatra ny kalitao fampianarana izay miha-mitotongana tato anatin'ny 10 taona farany. Saika may indray ny ala arovana ho Ankarafantsika androany maraina. Fantatra fa nisy afo teo amorona Rabeka saika nahazo ny faritra arovana ao Ankarafantsika. Tsy fantatra mazava kosa ny fiaviany afo. Olona manodidina ny 930 teo eo no ny fanometanana amon'ny afo tsy hitarany. Efa miatra manena amin'izao fotoana izao ny fiovaovan'ny toetry ny andro ka entanina hatrany ny rehetra mba samy hitandro ny tontolo iainana ary toroka avy hatrany raha vao mahita trangana doro-tanety. Ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro kosa indray ary dia nanaitra ny mponina teto Andrenivohitra ny fisiana erika matevina narahina atsika mamanala teto afovoantany tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity. Nanambarany teo anivon'ny sampandrara mpamantatra ny toetry ny andro fa toetoetry ny andro iriny izany ka tsy tokony ho vaovao amin'ny rehetra. Nanamafy kosa ny avy eo anivon'ny meteo fa hiakatra ny maripana ato anatin'ny 3 andro manaraka. Mialy Rarinombana, Manora Andriamalala. Nahagaga ny ankamaroan'ny olona ny fiovaovan'ny toetr'andro tamin'ity herinandro ity. Raha nangatsiaka ampiasiana ny erika matevina izany tamin'ny talata lasa teo, nivadika nafanabe indray ny andro androany alakamisy ary mbola hiakatra hatrany maripana io ato anatin'ny 3 andro manaraka araka ny nambarany sampandraharaha mpamantatra ny metotoetry ny andro na ny meteo. No mafisiny teo anivon'ity sampandraharaha ity afara-dalàna izao fiovaovana izao ary fivadibadian'ny toetry ny andro sy ny maripana io mihitsy no mampiavaka ny andro ririnina izay nambaran'izy ireo fa tsy tokony ahagaga loatra. Nangatsika be satria rehefa ao anaty ririnina dia misy ny fandambiasana front na rindraona ao atsimo Madagasikara sy anticyclone dia tao alohan'ny vadian'ny andro nangatsika be iny zany nisy fandalovana rindraona tao atsimo Madagasikara nafanafana kokoa ny andro teto Madagasikara tao anatin'izay tao aorianan'izay nisy indray ny anticyclone nandalo tao anatin'izay anisany mitondra rivotra mamafy rivotra mangatsika ho an'ny Madagasikara zany niakatra hatrany amin'ny 520 kilometatra isan'ora ny rivotra. Izay rivotra zay anisany namaty an'ilay ataontsika hoe masder froide aty amin'ny nosy zany. Afidina hatrany amin'ny 520 degré Celsius ny ambony indrindra tany Fianarantsoa tamin'ny vanim-potoana iny.
Efa lasa zany zao ilay anticyclone dia misy ataontsika hoe rindraona indray mipetraka ao atsimo Madagasikara manana misy fiakarana tsikelikely indray araka zany ny maripana. Ho any ampovoantany zany zao miakatra aloha ny maripana, manana fironana miakatra izy zany amin'ny ankapobeny 7.0 degré Celsius zao omaly ho an'ny Antananarivo renivohitra dia tombanantsika miakatra tsikelikely izy mety tonga hatrany amin'ny 4.20 degré Celsius atao anatin'ny 3 andro avy. Mbola ao anatin'ny vanim-potoana ny ririnina isika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao, na dia eo aza ny fiakaran'ny maripana eny antsefatsefany eny. Mbola vinavinaina angatsika ihany koa raha ny voalaza hatrany io volana septambra io, fotoana izay amaraparanana ny volinandro ririnina. Amin'ny ankapobeny, amin'ny maraina sy ny hariva no tena mitoetra ny atsika sy ny herika raha toka efa mahazo vahana tsikelikely ny hafanana amin'ny atoandro, araka ny nambarany teknisianina eo anivony meteo hatrany. Hotaterina amintsika izao kosa indray ary ny vokatra azo nandritra ny lalao nosy izay tanterahiny eto Madagasikara. Pikatroka 5 no nahazo medaly volamena ho an'ny taranja karate androany. Azontsika daholo kosa ny medaly volamena roa teo amin'ny tsipy kanety be lalaovin'olon-droa izay ny farana androany teny Ivato. Lasantsika malagasy ihany koa ny volamena teo amin'ny taranja atletisme 500 metatra sokajy lehilahy. Medaly varahana kosa ho an'ny lancer de javelot sokajy vehivavy. Nandrombaka ihany koa ny ankomba na ny pikatroka ny taranja tenis. Medaly volamena roa, volafotsy 4 ary varahana 3 nandritra ny lalao famaranana. Mitotaly 3.0 indray izany ny medaly volamena azon'ny Madagasikara. 4.50 kosa ny volafotsy ary 5.20 ny varahana raha ny isa vonjimaka voaray. Ny vaovao mahakasika ny lalao nosy izay hatrany dia mametraka ny maha-izy azy sy ny pikatroka malagasy mandritra ity lalao nosy andiany fa 2.10 ity. Miezaka ny mpilalao tsirairay miaro ny vonam-pirenena. Mbola misy ankilany olana vitsivitsy sedraina na dia efa fotoana fohy tsy farana ny lalao azy, araka ny fanadihadiana nataony Avidraso Ndraibe. Medaly volamena 3.20, alimy 50 ary varahana 2.20 no azontsika malagasy araka ny tarehimarika ny voaka farany ho an'ny voka-dalao omaly. Ny tony ady ho an'ny pikatroka rehetra, mitana larina voalohatrany ny malagasy eo amin'ny fahazonany medaly volamena. Ho an'ny tetsy Tanjombato ny lalaovana ny taranja tenisy ambony latabatra, miezaka ny firenena rehetra amin'ny fiadinan'ny medaly volamena. Ankilany, lavitra ny toerana ho an'ny pikatroka sasany toa an'ny La Réunion ka miteraka avizanana ho an'ny pikatroka Rahanjoy ity toerana ilalaovana ity. Eo ihany koa ny olana madindinika nosedraina hatramin'ny nandohan'ny lalao. Il y a un peu de route à faire, mais ça c'est comme ça, il y a du monde, donc il y a des embouteillages, mais c'est comme ça. La nourriture est de mieux en mieux chaque jour, donc ça c'est bien, et la compétition se déroule bien. De la médaille de bronze chez les filles qui ont fait une belle compétition. Les garçons, on est un petit peu déçus de la médaille de bronze qu'ils ont fait, mais c'est quand même une médaille en par équipe. Ils sont bien, ils sont contents, et ça se passe plutôt bien, il y a une bonne ambiance. Olana hatrany am-piandohana ihany koa ny resaka sakafo, miandrandra ny amana ny olana ndrehetra na dia efa hifarana raha-pitsoazany lalao an'ity taranja ity. En fait tsy lesoko angamba tsy dia hitako hoe inona intsony satria efa tao anatiny efa namboarina tao anatin'ny fanomanana daholo fa le migerer an'le arerahana sy le stress tao anatin'ireny hoe milalao tsy milalao mpilalao ireny no zay ny sisa no gerena angamba. Tsy dia tena hoe misy olana loatra, ny sakafo atoandro fotsiny no hoe somary migorodana kely satria ny match aty amin'ny tenisy ambony latabatra zany mitohy foana dia rehefa amin'ile pause iny nefa mbola tsy tonga sakafo ohatra zay no mety hoe manakorotana anazy fa ngamba efa miezaka mandamazay ngamba ny taranja 5 androany no ny roso tamin'ny famaranana ny lalao na ny fiadinany medaly volamena dia ny taranja fototra atletisme, para atletisme, tolona, tsipy kanety be ary ny tenisy. Efa saika ny roso makany amin'ny lalao famaranana avokoa ireo taranja rehetra. Efa fantatra ihany koa fa i Komoro no andray ny lalao nosy andiany faha 12 ho tanterahana ny taona 17 izao ary Maldives no andimby azy ampiatrano izany amin'ny taona 1 Anisan'ny mbola vaovao malaza eran-tany aloha amin'izao ny fanonganam-panjakana ny tranga tao Gabon omaly. Inona no tsara ho fantatra mahakasika ity fanonganam-panjakana ity? Ho tanterina amintsika ato anatin'ity fanadihadiana ity ny mahakasika izay fa ankoatr'izay ihany koa ny anisan'ny vaovao nisongadina eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena androany. Ny firetana trano iray tao Johannesburg ka nahafatesana olona tsy latsaky ny 7.70. Mathieu Prince no nanao indrindran-tsary. Alina no nitrangana ity trano goavana teto Johannesburg ity.
trano misy rihana efatra no ndrehatra no ny antony tsy fantatra treto tsy nisy herinaratra raha teo tao amin'ilay trano manodidina ny 370 namony ainy ary 10 naratra mafy vokatry ny setroka aitranona ery indrindra tao Johannesburg tao anatin'ny 20 taona ity nitranga ality araka ny fanazavana nentina mpamonjy voina iray ao amina tanàna anisan'ny mahantra indrindra ao Johannesburg ihany koa no nisy ity trano mahity tsy manana antota-tarata sy fahazahoan-dalana hipetraka tao amin'ilay trano avokoa ny olona nipetraka tato raha ny nambara ny tompona andraikitra ny antoerana any Gabon kosa indray taorian'ilay fanonganam-panjakana dia voatendro omaly any ny filoha hitarika ny teteza mity Brice Oligui Nguema filohan'ny mpiambina republikana izy ihany koa no anisan'ny mitarika ny fanonganam-panjakana lany tsy nisy nitsipaka i Brice Oligui Nguema taorian'ny fifidianana nataon'ny comité pour la transition et la restauration des institutions raha ny fampitambavao nataona manambonahitra maromaro tao amin'ny fahitalavim-panjakana gabonais tsy voafetra kosa ny fotoana ny teteza mita tsara ny mampatia fa notamtany ny fianakaviana Bongo hatrany Gabon hatramin'ny nakany Omar Bongo Rainy ny fitondrana ny taona 1790 i Gabon no anisan'ny fototra na pilier eo amin'ny fifandraisana France-Afrique dia iny vavany maresaka iraisampirenena iny ihany koa ary no manakatona tanteraka ny pejiny fampahalalam-baovao tamin'ity androany ity ankasitrahako feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany tahaka ny mahazatra amin'ny fotoana famaranana ny vaovao toy izao dia lazaiko aminao hatrany ny fandaharam-potoana eto amin'ny fahitalavitra ny MBS arahantsika rehefa avy eo ary ny fandaharana ahoana marina sy ny fandaharana Global News aorian'izay kosa no narahantsika ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe mafia mama ny tena kosa dia ametraka ny veloma mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko